iverenantsika andram-bava kosa ny vaovao mahakasika ny raharaha-pirenena manoloana ny toetra raha mafana eto amin'ny firenena dia nitondra ny hevany io anatrehany izany Andriamatoa Rivo Rakotovao foloan'ny antoko HVM androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny Anosy. Movy fanan'ny sasany manakorotana ny firenena rehefa manao fitsidihana sy fanadihadiana eto Madagasikara ny tahirim-boly raisan'ny firenena fantanina no nentin'Andriamatoa Rivo Rakotovao Ministra eo anivon'ny fiadiana ny Repoblika amin'ny sanany fambolena sy ny fiompiana no filohan'ny antoko HVM androany sy azo ifampiresahana amin'ny fanehoan-kevitra. Mianakaigezapeso dia tonga etoantsika amin'ny FMI tsy voa androany izy ny tonga. Zatra mampifandray dia tazana foana rehefa akaiky satria isany tonga fampiraraha lafiny ara-ekônomika sy ny monetera fa mijery ihany koa nefitsika resaky ny tonga eto dia ohatrany misy olona mamory korotana eto. Izay tsy mintsony fandrifin-javatra zany fa finiavana ny ara-korotanana mihitsy mba tsy hahafahan'ny firenena ho tonga amin'izay fitoniana izay ahafahantsika mieritreritra bebe kokoa ny fampandrosoana antsika. Hatraiza kosa ny fetran'izany raha miteny zao tsika teo ilay fanakorotanana amin'ny nataon'ny taritin'ny sénateur anankiray. Izay angambany ataoko ohatra amin'ilay izy. Lany ve ny sehatra nahafahan'olona mbo fidy anankiray toy izany miady hevitra miaraka tamin'ireo olona miaraka taminy manana sehatra iadiva-kevitra amin'izany izy manana ny mpanao gazety izy ahafahany mamoy ny heviny fa maninona no ataony an-dalambe hosakanana amin'ny pneudorana ny miarabe torahana amin'ny bus mitondra ny olona andeha hiasa vao maraina resaka amin'ilay groupe tico za zany tsy teny amin'ilay hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana fa le groupe tico fantatritsika tsara ny tantara nisy tamin'izany rehetrarehetra izany. Milaza ry zareo eritrereto fotsiny ny zatra nataony zareo maly hoe lavatra ny selen'ny vatitany dia sokafanao tsy ara-dalàna ny zany na inona na antony na inona dia tsy ara-dalàna zany indrindra fa olona efa nitondra firenena no manao toy izany ary mieritreritra nitondra firenena mbola hitondra firenena rapitso no antaniny olona amin'izany. Manoloana kosa ny rarahan'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara dia nanamafy Andriamatoa Rivo Rakotovao fa tsy maintsy omena sehatra ny olom-boafidy amin'ny fitantanana ny antoko. Ny HVM rotaona izay rotaona amin'ny afaka andro vitsivitsy ny HVM. Inona ny ova tanatin'izay rehetrarehetra izay zao ny HVM anisan'ny antoko manana olom-boafidy be indrindra eto amin'ny firenena. Ahoana ny fomba ataony ahafahany tena mampiditra an'ireo olon'ireo satria antoko vaovao izy ao anatin'izay foto-kevitra lehibe nijoroany HVM hatramin'ny nijoroany izay. Ny atao ny hery lehibe ho an'ny HVM zao dia mampiditra an'ireo olon'ireo anatin'izay. Zany hoe iroso any amin'izay olom-boafidy no mitarika tsy olom-boafidy amin'ny élection fa hiampita zany ny HVM hifidy ny olona izay hitarika azy. Raha ny nambarany filohan'ny antoko HVM dia heverina ho tanterahana amin'ny ity taona 12 ity ny Congrès national ny antoko.